Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Andraisanao toriteny mahery vay, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na delivrance saenjana ho fanafana ireo faty. Ahitanao ireo fidorana vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataonao. Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Nandefandefy tsy mba fiadanany tompo amintsika menakavy mpanaraka ny fandaharana indray amin'ity fotoanany mahafinaritra Pasteur Randriarimalala Hery Tiana Davidson, pasteur avy ato amin'ny trano fivavahana Vahao ny Oloko no miona amintsika indray androany mba hitondra fampianarana toriteny fampaherezana ny tena ataoko eto androany satria ny fotoana lehibe amin'ny sabotsy ity izay fotoana hanomboana amin'ity volana ity indray dia lohahevitra tamin'ny volana juin teo tsika dia ny resaka momba ny finoana, tamin'ny volana jolay teo dia ny resaka momba ny herin'ny rany Jesosy sy ny fahefana ambadiky ny sacrifice fa amin'ny sabotsy ho avy izao mandritry ny ray volana kosa dia hiresaka isika momba ny Ankohonana zanaka ray aman-dreny vady ireo izay mila vavaka, mila fanafana, mila famonjena, ireo olona rehetrarehetra mahatsiaro tena manana olana goavana amin'ny tokantrano. Ity ray volana ity dia natokatsika ho an'ny Ankohonana, ho an'ny vady, ho an'ny zanaka ary itsofana rano ireo zanakitsika, tena itsofana rano ireo zanakitsika ao anatin'ny adalana, ao anaty voandroany maraina no niona tamina ramatoa anankiray zay tao ambony tomobila, ny andry tomobila teo amin'ny sisisindalana no nisy ramatoa nanantona hoe pasteur, ny zanako lavalambe 10 taona mifoka rongony ary tena mampijaly zanako farla mampitomany ity fotoana amin'ny sabotsy manomboka amin'ny sabotsy ho avy izao ty dia tena hitolomatsika ao anatin'ny tontolo mifanahy, tontolo ara-panahy, hanovan'Andriamanitra ny zanakao, ny vadinao. Eto tena teteny sady hoe zay zavatra tsy hainao ovaina, tsy vitanao ny manova azy, dia avelao Andriamanitra ny hanova azy. Misy zavatra mantsoriavako tena hoe tsy possible vitanao ny hanova ilay toe-javatra misy. Ohatra, maditra ny vadinao, mampirafy ty vehivavy mijangajanga ao anaty adalana, tsy mody atrano, matory amina vehivavy. Nanandrana ianao, nitomany, tata tsy napoziko nataonao hoe tsy vita tezao ve nanaovanao nampirafesinao tata, dia narotsaka ny ranomasonao satria ny fiheveranao fa rehefa mitomany ianao, ny fiheveranao ao an-tsainao kely io, ao anatin'ny sainao kely io, dia rehefa mitomany ianao dia iovan'ny vadinao dia hoe andeha sentiment izy, dia andeha malahelo anao izy dia ho ajanony tena mifona milaza aminao. Ny tontolo ara-pijangajangana tompoko dia misy tontolo ara-panahy. Ny tontolo anivon'ny resaka fijangajangana, ny resaka fijangajangana dia tsy hoe firaisana rano fotsiny araka ny efa nyteneniko teto omaly, fa ny ao anatin'ny ravo miresaka fijangajangana isika dia misy fanahy miaraka ao anatin'io lay fijangajangana io. Ho azavaikeo zay tenin'Andriamanitra izay rehefa avy eo fa ny fijangajangana rehetra dia tsy hoe filana rano fotsiny, azavaiko tsara zay. Ny fampirafesana rehetra dia tsy hoe fafinaretana fotsiny hoe mampirafy mba resaka fahafinaretana, fa ny resaka fampirafesana
ny resaka fijangajangana, ny resaka fijangajangana, ny resaka fahavetavetana de misy asana fanahy miaraka amin'izy io, asana fanahy. Izany no mahatonga ny lehilahy sasany, eno tsara ty teniko tegna, ny lehilahy sasany fa na de fampitahorina zao ary hoe ho forana ianao, inona moa le filaza azy moa foraina sa inona moa ty le sazy ty ovosiriny ianao de tena hoe lalàna mampatao ohatra nge zany, ohatra nazo any Dawily gravy migadra mandra-pahafaty ianao satria nanolana zazakely de tsy vitany hoe migadra mandra-pahafaty fa vosiriny ianao. Ary raha tsy miantoka anestesie ny fianakavianao de vosirina manty ianao, gravy ingy zany lalàna zany, nefa de jerenareo fa plus mivoaka zany lalàna mafy zany, mbola mirongatra ihany ny fanolanana zaza tsy ampy taona. Raha le lalàna zany mijerena de tokony efa hiatakataka daholo hoe miatakatara nga fa ratsy ty fa tena higarza, fa firifiriny mbola eninao isan'andro. Nanolana zaza tsy ampy taona, nanolana zaza 12 taona, nanolana zaza 7 taona, misy foana satria fantatrao tsy afaka io tsy afaka ho azy am'izany, tsy afaka ho azy ampitahorina amin'ny lalàna ianao de tsy hijangajanga tsony satria le izy fanaratsy zay zao no eto zao ny misy tenin'Andriamanitra anankiray zao hoe izay mikambana amin'ny vehivavy janga, lova jereko zay tenin'Andriamanitra zay fa resaka momba n'izay resaka fanahana fijangajangana hoe miaraka anatina fijangajangana zay de misy fanahy miaraka aminy, misy fanahy miaraka aminy. Eto amin'ny Korintena voalohany toko fahenina aloha ny vakiko, Korintena voalohany toko fahenina zao ny vaky ny tena 9:7 mana hoe Korintena voalohany toko 5 azafady, Korintena voalohany toko 5 eo amin'ny 1:7 aloha 1:7 am'say mazava tsara miala tsindrina tompoko. Efa re marina fa misy fijangajangana aty aminareo, eny dia fijangajangana zay tsy misy taka azy na dia amin'ny jentilisa azy, fa misy anankiray manambady ny vadiny rainy. Ary anareo ndray va no mirehare ka tsy mampalahelo anareo kory zany mba esorona tsy eo aminareo izay nanao izany zavatra izany. Tonga de hodinganiko eo amin'ny 5 nanoratra taminareo teo amin'ny epistily ao mba tsy hiaroaronareo amin'ny mpijangajanga, nefa tsy ny mpijangajanga rehetra am'izao tontolo zao, na ny pierina na ny mpanao ankeriny na ny mpanompo sampy, fa raha izany de tsy maintsy miala am'izao tontolo zao ianareo. Fa ny nanoratako taminareo de mba tsy hiaroaronareo aminy averiko 5 fa 1:12 fa ny nanoratako taminareo de tsy midiany mba tsy hiaroaronareo aminy raha misy atao hoe rahalahy nefa mpijangajanga na pierina na mpanompo sampy na mpanaratsy na mpomamy na mpanao ankeriny de aza miaraminana amin'ny akory amin'ny toy izany ianareo. Tsindriny baiboly tsara, aza miaraminana aminy raha misy atao hoe rahalahy kanefa mijangajanga de aza miaraminana amin'ny akory ianareo. Inona nahatonga amin'ny Paoly apôstôly ny resaka zavatra ohatry zany hoe aza miaroaro akory satria tsotra le antony, satria ny fijangajangana de misy fanahy mihitsy mifamatotra ao aminy, misy fanahy mihitsy miaraka aminy. De zany mahatonga ny lehilahy anankiray na vehivavy anankiray tena hoe mitomany ianao dada de vo fitakao ampijalinao de tena de mitomany ianao de izy ianao le mitomany iny de mba herinandro izy aloha, herinandro na eo amin'ny 10 andro raha ela indrindra 10 andro mody tsy miresadresaka am'le vehivavy
mody tsy miresadresaka am'le vehivavy ho tetetina miteny aminao zay io arany telefoniko jereo fa tsy miresaka amin'intsony ah tsy mifandrairay amin'intsony ah tapitra am 10 andro de manomboka ny ambadika any am'izay ray izy anomboka iantso mangingina an'le vehivavy hoe miala tsiny akefa tratrany vadiko fa za mbola malahelo anao a za tena ohatry zao fa ataoko tsy fantatra fotsiny ny fiarahantsika roa atao fotsiny zay tsy alalana azy sisa fa mikorotana be ny tokantranoko tamin'iny fa 10 andro après no le avy mitomany ranabavy de mihetsika andray le zavatra ao anatiny mihetsika andray satria le izy resaka fanahy de enonao afaka ray volana an'irenao vao maheno mbola miaraka ihany o nireny any ambadimbadika any hitanao tampoka ao anaty telefôny hitanao tampoka ao anatin'ny messageny hitanao tampoka ao anatin'ny misy naheno tampoka hoe le vehivavy botabota fotsifotsy manao solomaso ohatrohatroatra zao iny ny poziny ny hitan'ny olona niaraka tamin'ny vadinao ndray teny amin'ny lalana makany sabotsina menaka aky mitsofonondriny de ozy izy nahay mbola miaraka ndray ry zareo de manomboka mivazavaza ndray ianao satria ny fiheveranao fa rehefa tsy mahombotsony ny ranomaso de ny mivazavaza ny fiheveranao ndray vazavazako de mody endriny ray izy eny rehefa zangy efa tena saika tsy araka tamin'iny fa tamin'iny fotsiny zay ny sendra mba niaraka tamin'iny fotsiny ndray zay ny sendra mba niaraka nefa izy efa miaraka foana de mody endriendriny ray izy tapabolana de hitanao izy iny fa niova de ohatrany mbany tapitapoka teony ray de reanao fa any ray fa niaraka any ray ary natafasaraka tamin'iny ary izy de ny mahavarina lasa arakaraky mimenomenonanao azy lasa anankitelo ny ray ny vehivavy amprafesany anao lasa anankitelo de iny ianao le mamolaka mody mimonjomonjy ao an-trano de tambatambazany kely ray etsiny ray de tambatambazany kely vola ividianana de iny fa falifaly ery de mody zarainy fitiavana eo de iny anao mamolaka ndray mody ny lasa mandeha za tsy hijana to lasa etiko ny etako lasa de entina izy miena da kely ande hitsoka iala hoaiza nefa tonga any amin'ny mamanao ianao de ozy izy mamanao ndana mody efa samy afaka mifonareo roa fa izy koa efa nandefa mesazy anao fa tsy anao tsonony izy malahelo anao reo telo mianaka hony izy andana mody hoaiza iny ray fa mody miaraka amin'ny etakely satria ny eritreritra fa avy namolaka iny na afaka fotoana vitsivitsy niny mirorongatra tsy mahombotsony na teny marary na vazavaza na raty maso misy fotoana am'izay izy eo masonao ny miantso de eo no fanoratra message ampiatsona ny fianaka tsisy mandaitra tsony satria fatatrao veto tontolo ara-panahy ny fijangajangana ary zay natonga ny Paoly apôstôly voalazany baiboly hoe raha misy atao hoe rahalahy ka nefa hita hoe mijangajanga de aza miaroaro am ina ndikely hoe aza miaroaro mifamindra io fanahy io aza miaroaro aminozy izy ary zany natonga ny baiboly arange nametraka mihitsy jesosy hoe zavatra anankiray ihany ny voalazany baiboly hoe azonareo isarahana amin'ny vadinao raha tsatranao mijangajanga izy raha ohatra ka ohatra hoe mba mifamalimaly kely fotsiny nareo mivady de tsy motifa raha ara-baiboly zany raha kristianina ianao tsy motifa azonareo isarahana zany hoe mifamaly zay mivady de isaraka fa mifamaly miady lava afaka miaritra ianao ninina fifamaliana raha ohatra hoe tsy manome volanao ny vadinao de tsy olana na tsy manome vola ary ny vadinao afaka tsy misaraky nareo raha ohatra ka tsy fantatra hoe olana ohatra hoe tsy fitoviana ara-pinoana ny mampisaraka anareo de afaka nareo tsy misaraka hoe ny ray katolika ny ray protestant tsy maninana tsy misaraka ary ny ray ary amin'ny asoa ny ray ary amin'ny adventiste tsy maninana tsy misaraka ary
raha ohatra ka question tsy haiko hoe firazanana ny ampisaraka atinareo aza misaraka fa zavatra anankiray nasain'ny baiboly ampisaraka no ny fijangajangana ihany zay ny tenin'ny Jesosy zay voalaza ny baiboly afaka misaotra ny vadiny ny olona iray ny lehilahy iray na vehivavy iray raha resaka fijangajangana hoy Jesosy satria maninona efa tontolo ara-panahy ny fijangajangana zany efa tafiditra ao anatina tontolo ara-panahy ny baiboly tsy manao forcement eo tsy maintsy misaraka tsy zay ny teniny fa raha te hisaraka de afaka misaraka satria maninona le izy misy fanahy miditra izany ny mahatonga ny hoe raha sanatria mijangajanga ny vadina vehivavy anankiray le renim-pianakaviana mijangajanga le rangahy de tsy le rangahy ny lasa marary fa le renim-pianakaviana io le vehivavy io ny lasa marary any amin'ny tranonjazy izany ny mahagrave be jerenareo fa ny aretina mahazo ny tanora am'izao tanora zazavavy be tabe ny manantona be be eto mambavaka pasteur ankizy vavy 17 taona entina 12 taona ankizy vavy 15 taona vao farany teo nisy ankizy vavy kely 15 taona tonga teto Antananarivo teto marary pasteur ato anatin'ny kibony ato zany marary 15 taona izy nandositra tany amin'ny toerana nisy azy zany tonga teto am-piangonana hoe mitady asa ty amiko hoe vonjeo a pasteur te hiasa fa zao ny olana mahazo 15 taona marary any amin'ny tranonjanany ihany de ny antoka azy mihitsy moa natao échographie zany ny antoka nampidiriko dokotera de nijerena izy ty bevoka 15 taona azafady tsy bevoka azafona azafady fa mifandisy kely tsy bevoka izy fa misy mandera ao anatin'ny kibony de zao no grave be de nanontanian'ny dokotera izy de nanao fisa zaza 15 taona marary any anatin'ny tovany any de mandera misy fanahy tonga any anatin'le ankizy vavy de be da be ny ankizy vavy raisy koatra zany eo ampiangoninao 20 taona inona moa mahatonga ny ankizy vavy io marary any anatin'ny tranonjanany any amin'ny kola any amin'ny lalanjaha zany marary manao an'izao foana misy ankizy vavy rehefa ny ankizy vavy no manaonao an'iny manatao amin'ny anany ato tena anontany io vehivavy io fa na io miaraka amina vadin'olona na io miaraka amina lehilahy mpijangajanga na ny vadiny mijangajanga any ambadika any de miaraka aminy de le vehivavy ny fatrarany rihatra rehetra marary misy zavatra maimbo mivoaka zavatra marary any satria le izy fanahy ny fijangajangana ka io raha vao tafiditra amina zavatra ohatra zany ny fiainam-pianakaviana ny fiainany ankohonana ary be da be ny vehivavy mijaly am'izao fotoana zao misy koa ny lehilahy mijaly vo androany zao ny ona tamina lehilahy anankiray androany ny zavatra teneny ana pasteur nanao divorce ny vadiko de efa ivoaka am'ty herinandro ty ny grosse pasteur ivoaka ny grosse zava tena le vady ny tiny satria tiany vady mariage le vehivavy io nefa misy directeur miaraka aminy any ambadika any misy lehilahy mpijaliana vehivavy ary io tsy vitana ranomaso io tsy vitana sentosento io tsy vitana hoe vazavazako ateny fa za mahivavy azafady raha lasana mbavy tsy mivaha am'zany satria le fijangajangana ny fahavetavetana ny fahalotona rehetrarehetra de misy resaka tontolona fanahy zay na tonga amin'ny baiboly ny tena fa ny fahotana rehetrarehetra ozy izy ny fahotana rehetrarehetra de ty ivelany avokoa fa ny fijangajangana de fahotana miatratra any anatinao any
zay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ny fampianarana androany moa zany ry havana ny zavatra nomaniko azafady tena hafa mihitsy ny fampianarana nomaniko androany saika otoriko eto fa de taritiny fanay masina eto de lasa mizotra am'zany tenin'Andriamanitra any amin'ny fijangajanga ny antony tsy fantatro satria mety misy olona ao mila an'ity fampianarana ty fa fampianarana hafa mihitsy saika etiko eto androany zay no mahatonga na sahirakirana mitadidy verseto fa mianatsy indrindra fa tena toriteny hafa mihitsy nefa nomaniko eto zay mahakasika ny vavaka ho an'ny ankohonana sy tsodrano ho an'ny ankohonana amin'ny sabotsy ho avy izao ny anomboka izy io zay ny saika ho etiko eto fa eto de tena tarihan'Andriamanitra mihitsy tarihan'ny fanan'Andriamanitra iresaka momba ny voka-dratsy ny fijangajangana fa ny fahotana rehetrarehetra hoy ny voalazan'ny baiboly de ety ivelany avokoa fa ny fijangajangana de fahotana miatra amin'ny tena fahotana miatra amin'ny tena fahotana miatra amin'ny tena tonga hatrany amin'ny hoe famombana tonga hatrany amina cancer tonga hatrany amina zavatra maro isan-karazany tsy takatry ny saina lafiky ary zany ny antony tonga de resako hoe raha tratrana zavatra ohatran'izany ny vadinao tokantranonao manjaka ao anatin'ny tokantranonao ny fahavetavetana ny fijangajangana manjaka ao anatin'ny tokantranony ny fahalotona de zavatra anankiray ranabavy rahalahy tsy ranomaso ny vahaolana aza mieritreritra mitomany enao mitomany ianao de miovy io resaka fanaly izy de amaresaka ara-panazy de zao tena tsy le vadinao nge misy fotoana manana finiavana e tena malahelo anao izy de tsy te hitsofoka tsony izy amin'ny hoe hijangajanga fa malahelo anao izy malahelo ny zanakao izy mahita ny zanakao mijaly izy zanaky ny olona rindray mivelominy ny zany tena olona misy saina izy misy fanahy misy fo izy malahelo izy fa tsy afaka de zany ny mahatonga ny renyle hoe na de efa asainao daholo ary ny fianakaviana roa tota andamany rara de tsy mety mivay io tsy mety mivay io olana ara-panambadiana io fa imbe dabe anefa riavana teny aminao nahita imbe diabe rehefa andriamanitra ny anovany akonanao satria misy fietrange tompoko hoe misy limite ny hoe atreto ny azonao atao misy fietrany hoe atreto ny herinao sy ny zavabitanao atreo ihany de tsy afaka mihoatra ny eo enao tsy afaka mihoatra ny eo enao misy fetra io atreto ihany fa eo am'le zay tsy vitanao eo am'le zavatra tsy hainao ny manova azy eo Andriamanitra miditra tseritra inona ny tsy efa fampiororona ataonao any zanakao vavy sy ny zanakao lahy mba tsy hijangajangana indrindrandrindra zanakao vavy inona ny fifihezana tsy efa nataonao taminy tena izy efa mandady lady iny iova dada iova mama tsy araka amin'ny olona lehilahy tsony ahe tsy araka amin'ny bandy maditra tsony ahe tsy araka amin'ny vadin'olona iny tsony ahe tampotampokeo afaka tapabolana tsy mody atrano ray izy herinandro tsy mody atrano izy 10 andro tsy hitanao izy anytany ale any amin'ny Facebook ianao no mipopopopo mba mitady so de mba hitanareo efa entiny lehilahy izy tsy avelan'ny lehilahy mpiasa telefôna tapitra ny 10 andro indray izy fampotra de mamorona resaka aminao izy nisy mibata de tsy fantatro zay tany nalehako fa nisy mibata iza ny bata azy eo fa be voky izy miverina ao an-tranonao hozy ianao hoe tsy hitako tsony zay anaovana ny zanako tsy hitako tsony fa ao anatina ditra eo am'le tsy hainao eo am'le tsy vitanao eo Andriamanitra miditra tsehatra satria efa fanahy io mamatotra azy io fatan'izao io lehilahy io fa tsy mendrika ho azy tsy gabarehany tsy tokony hiaraka aminy fatan'izao io vehivavy io fa tsy io ny tokony ho vadiny fa tsy afaka izy tsy afaka moralina zany omenao any zanakao vavy zany teny marary zany omenao ny zanakao lahy zany fa
gagy no pasteur izy ange vao 3 taona le vavavy miaraka amin'ny any 5 taona de no proposé akizy vavy hoe ty mbo tsaratsara manja io le 5 taona io ty le niteraka roa io fanahy io fanahy ianao mipropose hoe itsy mba ohatra sady iny mba choral mba mpiara vavaka amitsika mba mitovitora milany letsiny sady ny ray aman-dreny mba tsotsotra kely mba mitovitovy amitsika ihany koa ny letsy de lavy letsy de fanahy io fanahy zao ny teniko tam'le rem-pianakaviana anankiray zay hitondra mambavaky tsika hoa hitondra mambavaky tsika ho tsapaitsika ny herin'Andriamanitra ho tsapaitsika ho aty ny herin'Andriamanitra ka izao no izy ao aorianan'le vavaka ataotsika io aza tenitenenina tsony izy ao aorianany vavaka ataotsika io aza mena moralina tsony izy fa zao fotsiny raha misy zavatra mahazo azy de hitadidio zao tenin'ny pasteur zao io le kapoka Andriamanitra hitodiany amin'Andriamanitra ary hitodiany aminareo ray aman-dreniny ary hitodiany aminao vadiny io rehefa mivavaka tsika de Andriamanitra no mitondra amin'ny baolina zay le hoe miopere ao anatin'ny tontolo ny fanahy miopere ao anatin'ny tontolo ara-panahy opérer dans le domaine spirituel miopere ao anatin'ny tsy le ranomaso intsony tsy le teny marary intsony tsy le mivazavaza tsy le mitory any amin'ny polisy intsony tsy le miakatra tribunal miopere le tena ina mo zany mamany olana zany mamany olana ao anatina tontolo ara-panahy zay le izy ao anatina tontolo ara-panahy miditra ao anatin'ny tontolo ara-panahy zay raha fitinina andresaka mamela an'Andriamanitra iasa fa betsaka koa zay fahitako zay ravana betsaka zay fahitako zay tena hoe rehefa Andriamanitra ny miditra tsehatra amin'ny oranga maditra velona io miovy io tsisy tsy folaka zany rehefa ao amin'Andriamanitra rehefa Andriamanitra ny miopere ao amin'ny fiainanao sy amin'ny tokantranonao io zanaka ao maditra velona io fa le izy ndray aloha rehefa tsy miova amin'ny fomba tsotsotra de tsy maintsy kapoka maherery ny ataon'Andriamanitra tsy ndriko tsara tsy maintsy kapoka maherery ary amin'io fotoana iny rehefa vao kapoka izy aza misubir ianao aza mitondra ianao aza misupporter aza misoutenir ianao am'lay le kapoka Andriamanitra fa say vao mivavaka izy asevy manolo teny izy ohatra resahako tampotampoka eo vadinao le mampirafy io misy mitory any amin'ny polisy io le antson'Andriamanitra ivavahany ka tsy anao ndray no mitondra an'le izy de andeha tady vola mila 15 millions pasteur anavotako ny vadiko fa izy lehibe lo le tsy mahatsiaro ohatranareo efa mianak io ny lalana amonjeny tompo azy io miditra violon io ary iakatra fitsarana io eo izy vao tonga saina hoe ho ajanoko am'izay ty ka na mihinana kely 2 volana ary izy aloha any amponja aloha hihinanany tsy maty zany io raha lasa any tamora any tsy mahafaty eo tamora fa famaizany tratra ny zanaka ohatra izy manao adalana sy sarotra tenenina sy belo manivaiva fivavahanao niaraka tamin'ny namany de vao endrikendrika de tonga de nigadra any avy aloha hihinana any aloha na heritona ary fa any izy ny mahatsiary fivavahana fa ny misy fivavahana fa tsy anao ndray ny ipopopopo tena andeha hitady ary amin'ny fianakaviana fa mba tsy higadra ny zanako avy aloha izy hihinana kely fa any ny ampebahany de am'izay izy tsy fatany tsara zatiny hoe avy eo ohatra zany lay tsy mino anatra zany lalàna sabotsy ho avy zao le 2 août 9 août 16 août ary firy koa zany 25 sa firy zany 23 et 30 août mandritry ny tiry ray volana ty faranatsika eny amin'ny collision de Madagasikara vavaka ho adiny fianakaviana sy ny ankonana zay ny zavatra ho ampianarina
anao délivrance lehibe tsika ny amin'ny sabotsy ho avy izao de manerana ny trano fivavahana vaony olo ko eraky Madagasikara sy hatrany Frantsa sy eraky zao tontolo zao de mandray toriteny direct daholy amin'ny sabotsy ho avy izao ho tanterana eto amin'ny trois frères moa zany ny fiaingan'ny toriteny trois frères andrefana ambojanary na ty amin'ny temple de la foi bypass eo amin'ny rond-point ambonambola eo misy ny temple de la foi bypass andray an'io daholy ary vavaka ho an'ny fianakavinany ataotsika tsy maintsy aheny vaovao ianao momba an'ireo vady aman-janaka ao anatina olana ireo ovonjen'ny tompo reo veloma tompoko Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Andraisanao toriteny mahery zay anova tanteraka ny sainanao. Vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataonao. Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Nandeha tantety mba asa.